Raha iverenina kosa ny akony fividianana dia mbola manamafy hatrany moa ny fitsarana manokana misahana ny fividianana na ny CES fa nanomboka ny 5 oktobra lasa teo hatramin'ny fahaefatra ny volana novambra ho avy izao no fametrahana ny fitoriana mahakasika ny fividianana fiodinana voalohany amin'ny fividianana filoham-pirenena ao anatin'ny repoblika fahaefatra manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva eny amin'ny foibe toerany eny Ambohida no andraisana izay fitoriana izay fa ny alatsanainy lasa teo kosa Ratsahivina no tafapetraka teny anivon'ny kongresy ny tetezamita ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona 20 sy 2 arivo raha antsika toy izao manaraka izao ny andindiny ny voalaza ao anatin'ity lalàna ity izay lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona ho avy. Ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana laharana 420 tsipika 13 sy 2 arivo dia efa tafapetraka eny anivon'ny kongresy ny tetezamita ny alatsinainy 20 oktobra lasa teo. Raha ny voalazan'ny lalàna Fehizoro laharana 4 sy 2 arivo tsipika 8 ny 20 jolay 4 sy 2 arivo mikasika ny teti-bolam-panjakana na ny LOLF ao amin'ny andian'ny faha-17 dia manana feim-potoana 80 andro farafatarany ireo antenimera roa mba andinika izany volavolan-dalàna izany. Manana 30 andro farafabetsany ny kongresy ny tetezamita aorian'ny nametrahana ny volavolan-dalàna mba andinihana izany ao anatin'ny famakiana voalohany na ny première lecture. Raha tsy misy ny fanamariana manokana hoentiny ao anatin'ny feim-potoana io dia raisina toy ny fankatoavana ny fahanginany ary alefa eny anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita indray ny volavolan-dalàna. Manana 12 andro indray ny CST amin'ny famakiana voalohany izany volavolan-dalàna izany ary samy manana 12 andro ny antenimera roa tonta avy eo ho an'ny famakiana manaraka na ny deuxième lecture. Anisan'ny voalaza ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana ny fiakarana 300 antsoina hoe croissance économique eto amintsika amin'ny taona 14 sy 2 arivo. Ny fandaniana antsoina hoe dépense d'investissement public dia ho tafakatra 9,7 faingo 3 miliara ariary raha 470 sy 700 miliara ariary izany tamin'ity taona ity. Ho an'ny taona 14 sy 2 arivo dia mitetina 17 sy 200 faingo 6 miliara ariary ireo trosa anivelan'ny FN ka ny 490 faingo 6 miliara amin'ireo dia ny reny volan-dramana ary ny 350 miliara ambiny kosa dia ny zana-bola. Aorian'ny 10 novambra no andinika ity volavolan-dalàna ity ny eo anivon'ny kongresy ny tetezamita.